Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampefaliana no iarabantsika rehefa vohitra rety talata faefatra amby roapolo ny volana jona iteny mofinaina jivalahatra ao tsika dia ny bokin'ny salamo. Salamo fa enina amby enimpolo andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahafito. Salamo fa enina amby enimpolo andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahafito fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Avika jereo ny asan'Andriamanitra, matahotra ny zavatra ataony amin'ny zanak'olombelona. Efa napody ny ranomasina amin'ny tany maina izy. Nandeha tongotra nahitany ny olona, tao no nifaliantsika tamin'Andriamanitra. Manjaka mandrakizay amin'ny heriny izy. Ary ny masiny mandinika ny fiainana samihafa, aoka tsy hanandra-tena ny maditra. Ray masina no manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andininy fahadimy tapany voalohany no hoentin'ny mampahery antsika ry havako. Avika jereo ny asan'Andriamanitra. Avika jereo ny asan'Andriamanitra. Raha somary tohizana moa ny dikateny dia manao hoe nahatsaraina teny hoe avia mandinika mankafy ny hatsaran'ny asan'Andriamanitra fa mampiorohoro mampatahotra ny ataon'Andriamanitra, ny zava-mahagaga ataon'Andriamanitra, na koa mampieritreritra, mampiorohoro rehefa miditra an-tsehatra eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona Andriamanitra. Avia ka mijery ny fahatsaran'ny asan'Andriamanitra fa mampiorohoro, mampiorokoditra rehefa miditra an-tsehatra Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olombelona na fiainan'ny mpanompo. Zay ity andininy fahadimy ity raha adika somary malaladalaka kokoa. Fa ny tapany voalohany no jerentsika na hoe avika jereo ny asan'Andriamanitra. Lay avia moa mazava be fitaomana ny olona hijery handinika ny asan'Andriamanitra. Ao amin'ny mahazatra amin'ny baiboly latina contemplatio, zay nazahona ny teny frantsay hoe mazava ho azy contemplation. Dia ny antsoina hoe contemplatio amin'ny latina, teny latina zay voambolana fototra mihitsy amin'ny fiangonana, amin'ny fivavahana ny teny hoe contemplatio. Satria fitaomana ny olona hitokana mihitsy handinika ny asan'Andriamanitra. Io efa fiainan'ny fiangonana voalohany efa ataontsika hoe any amin'ny taonjato fahatelo teo aorianan'i Kristy efa nisy ireo mpanompon'Andriamanitra, ny tokamonina, ataontsika hoe ireo rain'ny fiangonana tany anefitra tany amin'ny faritra Ezipta iny, nanomboka ny tokamonina nivavaka ireo ataontsika hoe père désert zay nioromponenana tany anefitra Ezipta, hivavaka io ny andohan'ny ataontsika hoe ny fiainana tamin'ny monastère. Ary nipoiran'ny teolojia ataontsika hoe ny famakafakana, ny fandinihana ny asan'Andriamanitra, ilay ataontsika hoe contemplatio. Ireo rain'ny fiangonana indrindra rain'ny fiangonana voalohany narahany ireo ataontsika hoe ry Thomas d'Aquin, ry Jean de la Croix ty aoriana, dia nanome toromarika, fomba fanao mihitsy lalakodiavina mihitsy amin'izany antsoina hoe contemplation zany, zany hoe contemplatio zany. Ary betsaka ireo fikambanana moine na fikambanana koa ataontsika hoe religiosy izay teraka tao anatin'izany fikarohana ny fitokana monina hiresaka, hitafa na koa handinika ny asan'Andriamanitra. Niombona n'ireo ataontsika hoe saika fomborana zatra loatra ny katolika moa izy io, ao anatin'izany ataontsika hoe ireo rain'ny fiangonana voalaza teo, dia ry Ignace de Loyola zay namorona ny jésuita, dia nanao zava-dehibe mandrakariva ny antsoina hoe contemplatio. Ary amin'ny fampianarana izy ireo dia zao manao hoe tsy misy mihitsy olona afaka mahadinika ny asan'Andriamanitra raha tsy manaiky antra,
Ny atao hoe mahantra dia zao manaiky tsy hoe le mahantra fadironovana mangataka etsy kory fa manaiky ny olona afaka tena mandinika ny asan'Andriamanitra miaina an'ilay contemplateur dia olona tsy mifamatotra, tsy manana attache hoy ny filazanao amin'ny teny frantsay amin'izao tontolo izao na amin'ny matériel. Satria ny contemplateur dia tsy hoe fiainana eto ambonin'ny tany akory fa fiainana lay fiainana ao ambadiky ny fahafatesana. Zany hoe amin'ireo ataontsika hoe amin'ny théolojian'ny fiangonana amin'ny contemplation dia lay hoe miaina ny fiainana an-danitra dia ny eto ambonin'ny tany. Ny fiainana an-danitra zany dia amin'ny alalan'ilay fiainam-bavaka, amin'ny alalan'ilay fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia zao hiainana lay fiaina an-danitra, lay fahasambaran'ilay fiainana any an-danitra dia hiainana eto ambonin'ny tany. Ary zany tsy ao anatin'ny alalan'ny hoe fivezivezena tseroa fa tsy maintsy mihitsy ilay olona miala amin'ny fifatorana amin'ny matériel, fifatorana amin'ny zavatra eto zavatra tontolo zao vao afaka miaina lay fiaina an-danitra noho zany dia zava-dehibe mihitsy zay mahatonga ny hoe nahatonga ny fiainan'ny religiozy hoe nanovoady ny fahantrahana tsy nifikitra tamin'ny zavatry ny tany fa tsy mety tsy tafahona tsara amin'ilay fiainana ataontsika hoe miaina amin'ilay contemplateur raha ohatra ka mifamatotra amin'izao tontolo zao. Be dia be ireo karazana fomba fanao satria nisy mihitsy ny méthode ataontsika hoe misy ny prière contemplative fanao ny hoe zao ny atao rehefa mivavaka sy ny sisa rehetra de misy isan-karazany natao isaky ny arakarak'ilay communauté. Itsika zao anatin'ny FJKM dia manana ny antsoina hoe mamre. Ny mamre zay fikambanana religiozy tsy tena hoe religiozy fikambanana masera protestant FJKM, protestant FJKM izay miaina ny ataontsika hoe vie contemplative, zany hoe miaina lay fiainam-bavaka, fiainana mijery ny fahatsaran'Andriamanitra, mijery lay ity salamy fafito amby roapolo, ataontsika hoe salamy fahaenina amby enimpolo koa be dia be ireo zay andininy fahaefatra ohatra mitaonany olona hibanjina ny fahatsaran'Andriamanitra. Manana an'izany ny protestant FJKM, manana ny mamre fa tsy tsika eny akory manana an'izany fa be dia be ny protestant manana an'izany, ny frantsay manana, suisse manana nanomboka ny taonjato faha sivy ambin'ny folo fa taloha moa ny protestant tsinona ny protestant dia isan'ny nanohatra mihitsy ny fiainana ataontsika hoe ny fiainana monastera tsy raha nisy zavatra anankiray tsy nahitsy ny Luther ambandry Calvin dia ny hoe ny fitokana monina, ny fiainana amin'ny ataontsika hoe monastère ohatran'ireny dia tsy neken'ny réforme satria tamin'ny réforme dia mitovy daholo ny olona rehetra ary Andriamanitra dia eo miaraka amin'ny olona rehetra, akaikin'ny olona rehetra, tsy misy degré, tsy misy hoe ny fifandraisana amin'Andriamanitra fa zao ny olona rehetra dia afaka manatona n'Andriamanitra, zany hoe fanjakam-pisorona. Noho zany dia ireo mpanitsy fivavahana tamin'ny fotoan'andro dia tsy nanome toerana mihitsy ny fiainana tamin'ny monastera na ny fitokana monina tahaka ireny fa azon'ny kristianina rehetra tao ny miaina lay ataontsika hoe vie contemplative, lay manana fiainana mifamatotra mijery ny fahatsaran'Andriamanitra. Fa ty amin'ny taonjato faha sivy ambin'ny folo ny protestant vao nanomboka nipoitra indray ny fiainana tanatina monastère tahaka ny hoe tany communauté de Thésée, diaconesse de Reuilly sy ny sisa tsika moa nanana ny mamre. Fa raha ohatra ka mijery an-dalina koa tsika ankoatran'izay lafiny alefa zay ny hoe avika jereo ny asan'Andriamanitra. Raha ohatra ka jerena inona moa zany hoe mijery ny asan'Andriamanitra, inona lay hoe mijery ny asan'Andriamanitra teo amin'ny théologie ny fitokana monina na lay fitokana lay famakafakana lay hoe mijery ny asan'Andriamanitra dia nisy fampiasan'ireo ray ny fiangonana ataony hoe amin'ny teny grika monologion, ny hoe monologion dia zao ny olona mijery ny asan'Andriamanitra zany amin'ny votoatin'ilay vavaka hoe olona mivavaka mandinika sy mamakafaka ny asan'Andriamanitra dia zao tsy olona tonga angataka loatra amin'Andriamanitra, tsy olona tonga hanovavaka lava angataka amin'Andriamanitra fa olona zay miditra ao anatin'ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahamasinan'Andriamanitra ary monologion azy dia
tsy hoe olona miteny zavatra be dehibe zany fa mety ho lay mana fifantohana, lay olona mandoalika, mibanjina, mandinika, miaino n'Andriamanitra. Le monologiona de mety ho teny tokana ihany ny teny, zay hoe monos logos, zany hoe mety ho teny tokana ihany ny teneniny asa hoe tompo, zay no miverimberina ao anatin'ny vavaka na hoe Jesoa na Andriamanitra zany hoe tsy teny lava be fa fahanginana mihitsy ary. Zay raha ohatra ka fitinina reo lalana izay nataony nandritra ny 100 taona ny ainan'ny olona, zany hoe andao hijery ny asan'Andriamanitra. Fa raha ohatra ka jerentsika ary somary mandroso kely tsika am'ilay hevitry le teny hoe jereo ny asan'Andriamanitra, de zao lay mijery ny asan'Andriamanitra de zavatra anankiroa. Andao ary tsika hijery ny asan'Andriamanitra, lay hoe contemplatio de reto zavatra anankiroa reto no heviny. Voalohany de zao mamakafaka, ary ny faharoa de zao mandinika izay ampiarana azy. Tsy tokony hisaraka mihitsy satria mantsy nandritra nahatonga amin'ny protestant mantsy nitipaka ny azo lazana azy ny hoe ny fiainana tanatina monastera, de satria nampifanoherin'ny olona ny antsoina hoe action sy contemplation, zany hoe tsy miaraka zany tamin'ny vanim-potoanany moyen âge hoe ianao zany de mitoka-monina de mivavaka fa tsisy action. Protestanta zany nanao hoe tsy tokony hisaraka mihitsy ny contemplation sy ny action. Zany hoe protestant zany de manao hoe mitokana mivavaka ianao, mijery ny asan'Andriamanitra ianao, fa aorianan'izay de zao misy zavatra aterak'izay manjary asa zay hoe zay le hoe lay vavaka de manjary asa, fa tsy hoe misy sokajin'olona za manao hoe zay mpivavaka ianareo mpiasa na ianareo mpanatanteraka. Zay tsy protestant, fa ny protestant de zao ny mpivavaka de miasa ary ny miasa de mivavaka. Amin'ny protestant tsy zavatra misaraka mihitsy reo, ny hoe mandinika ny asan'Andriamanitra ianao ka manana fiainam-bavaka de manjary lasa vavolombelona ianao. Noho zany tsy misy vavolombelona ka tsy mivavaka, ary tsy misy mpivavaka ka tsy ho vavolombelona. Zay amin'ny protestant. Zay mahatonga amin'ny protestant tsy nampisaraka ny antsoina hoe contemplation sy action, ary nahatonga azy tsy mety ny hoe mitoka-monina ao nareo de mivavaka nareo de tsy mijoro vavolombelona, tsy miatrika ny fiainany zao tontolo zao, miatrika ny fiainana andavanandro, fa mila mivoaka ny rindrina efatry ny fiangonana io dia manao action, miasa fa tsy mijanona fotsiny eny fa de zay mitondra mivavaka fa de nareo zany manatanteraka. Tsy protestant réformé zay, fa ny protestant de misy fotoana hivavahana contemplation, hifantohana, andinihina makafakana ny asan'Andriamanitra, ary de zao rehefa mahazo hery mahafantatra ilay sitrapon'Andriamanitra, vokatry ny famakafakana, vokatry ny fitafana, vokatry lay ataontsika hoe fifantohana am'lay fahatsaran'Andriamanitra amin'ny fiainana mandrakizay, de zao manjary mahazo hery ka mijoro vavolombelona. Avika jereo ny asan'Andriamanitra. Zavatra telo ary no entina mampahery anao rehefa mandinika ny asan'Andriamanitra ianao. De inona ny zavatra voalohany tsapanao? Mahatonga anao ny fandiniano ny asan'Andriamanitra de zao manjary mampisy finoana anao. Ny olona mijery ny asan'Andriamanitra de manjary olona manam-pinoana izy, satria lay fiainam-bavaka, lay fiatoana vetivety am'lay tabatabana zao tontolo zao, lay fiatoana vetivety am'lay kikiky an'izao tontolo zao, zay tontolo zao zay mampanadino ny tena antom-pisiany, de miato am'izay izay ataontsika hoe rotoroton'izao tontolo zay ka mampanadino ny tena antom-pisiantsika, de miato am'izay zany sika mandinika, mivavaka, mamaky ny tenin'Andriamanitra, mamaky ny sitrapon'Andriamanitra, manokana fotoana, tsy hoe 10 minitra sa 10 minitra sa adiny iray, tsy arakaraky ny fotoana, ny halavan'ny fotoana fa arakaraky lay fiainam-bavaka tokana ho an'Andriamanitra, andinihinao ny asan'Andriamanitra, dia tsy andinihinao ny tenanao ihany fa andinihinao ny fahatsaran'Andriamanitra, de miorona ny finoana. Mahatonga finoana
ny fandinihana ny asan'Andriamanitra. Jereo tsara ary eo amin'ny fiainanao hoe inona ara ny asan'Andriamanitra atao amin'ny fiainako. Miatso zany, nomeny fahasalamana, nomeny namana, nomeny fahaizana, nomeny ankohonana, nomeny tanindrazana, nomeny fiangonana, zany mandinika ny asan'Andriamanitra. Rehefa mandinika asan'Andriamanitra de mandinika asan'Andriamanitra eo ambany fahasoavan'Andriamanitra fa tsy amin'ny sain'olombelona. Zay mahatonga ny contemplation lay vavaka fandinihana ny asan'Andriamanitra eo ambany fahasoavana. Tsy amin'ny alalan'ny sain'olombelona mandinihana zany fandinihan-teny zany fa amin'ny alalan'ny ambany fahasoavan'ny tompo. De miorona ny finoana. Ny olona mandinika ny asan'Andriamanitra de zao manjary miorona ny finoany. Mahatsiaro ny herin'Andriamanitra izy ka miorona amin'ny finoana. Ary fantatsika fa rehefa miorona ny finoana de manjary inona zany? Manjary asy zany, manjary tetik'asy zany, manjary vino zany. Tsy lay asa zany ny voalohany fa lay finoana no niteraka an'lay asa. Lay finoana zay nateraky lay inona? Le fiainana natokana ho an'Andriamanitra, lay fibanjinana an'Andriamanitra. Afaka malala tokony ho fiainan'ny mpino zany. Ity salamy ty manao hoe andao ary hijery ny asan'Andriamanitra. Tsy hijery ny asan'olombelona, tsy hijery ny asako za samy rery, fa andao hijery ny asako amin'ny alalan'ny asan'Andriamanitra. Na andao hijery ny asako amin'ny alalan'ny fitahian'Andriamanitra de zao manjary miorona amin'ny finoana. Eto moa salamy de ty manao hoe jereo angelina tony dranomasina raha tonga tany maina. Manjaka hatramin'izay Andriamanitra zany hoe rehefa nijery an'Andriamanitra izy de zao hitany ny asan'Andriamanitra, ny mahagaga nataon'Andriamanitra de zao nanjary miorona ny finoana. Ary rehefa miorona ny finoana de manjary vavolombelona, manjary te hanao zavatra ao an'Andriamanitra. Tsy misy zany kristianina ka hoe andinika ny asan'Andriamanitra na hiteny za mino kanefa tsy mety irahan'Andriamanitra. Ny hoe mino kanefa tsy mieritreritra mihitsy izay ahatsara ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra fa hoe mpino de mivavaka ho an'ny materielina fotsiny tsy ohatrizay. Hoe omeo aho de omeo sakafo aho de omeo fiarakodia tsara tarehy aho de omeo télévision tsy fahitalavitra misy écran lehibe. Tsy zay loatra ny voalohany fa zany zavatra zany mantsy amin'ny andro antsika zao lasa tanjona. Lasa tanjona zany, lasa tanjona zany zavatra zany zao amin'ny vavaka. Fa zany ny olona miaina ny fiainam-bavaka de tsy tanjona zany. Tsy tanjona lay fahazahoana zany fa zavatra moyen zany, zavatra omen'Andriamanitra zany. Fa tsy tanjona ny fananana zavatra ohatr'izany zany amin'ny vavaka. Fa raha rehefa mivavaka ny olona ankehitriny satria tsy ampy contemplation, tsy ampy lay fidirana ao amin'le fiainana miaraka amin'Andriamanitra de zao manjary mampifangaro ny fitaovana sy ny tanjona. Dia manjary lasa mivavaka ho an'izany zavatra zany fa tsy mivavaka ho an'ilay hoe miditra ao anatin'ilay hoe ampahita ho Andriamanitra ny fahatsaranao. Tahaka ny Mosesy. Mosesy de zao miteny manao hoe ataovy hitako ianao Andriamanitra. Ataovy hitako zay lay contemplation zay lay hoe jereo ny asan'Andriamanitra. Ataovy hitako eo amin'ny fiainako ianao. Lay fiovantare hitantsika eo amin'ny Mateo 20:10. Lay fiovantare tao tendrombohitra ray Jesoa niaraka tamin'ny nisy telo mirahalahy Jakoba sy Petera ary John. Dia karazana ataontsika hoe io koa lay natonga ny Petera ny teny manao hoe andaotsika hanao laheto satria nahita lay fahatsaran'Andriamanitra. De manjary ny teny andaotsika hanao laheto. Ary inona ny tenenin'ny Petera? Andaotsika hanao laheto de zao ndray ho anao de ndray ho an'i Elia de ndray ho an'i Mosesy. Tsy niteny Petera hoe ndray ho anahako de ndray ho anao de ndray ho an'i Mosesy na hoe andao na la efatra fa ozy Mosesy hoe andao anao ho Petera hoe andao trano laheto de zao ndray ho an'i Elia de ndray an'i Jesosy de ndray Mosesy. Adin'ny Petera ny tenany. Tsy nieritreritra hatram'ilay ho an'ny tenany izy fa nieritreritra hatram'ilay ho azy telo lahy. Ho an'i Jesoa, ho an'i Petera, ho an'i Jesoa, ho an'i Mosesy ary ho an'i Elia. Adin'ny Petera ny antom-pisiny. Ary zay le fiainam-bavaka. Hoe rehefa tena mivavaka ianao de tsy tena mivavaka loatra ho an'ilay lafiny materielina. Fa zany zavatra cadeau omen'Andriamanitra fotsiny.
zany zavatra omen'Andriamanitra ny mpanompony fotsiny zany akory tsy milazo aza mangataka an'izany ndray hoe tsy ilainy zany fa raha te hitombo sy orona bebe kokoa amin'ny finoana ianao de miorona bebe kokoa mandinika ny hoe ny fahatsaran'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra, fahasoavan'Andriamanitra. Hatria mahatonga reo olona toka-monina satria tsy de moro zany. Satria tsika zatra nivavaka andavanandro ny sekoly alahady hoe sanatria tsy hoe manao maivana sekoly alahady fa tsy mitombo ara-bonono tsika fa nandray le vavaka natsika tamin'ny sekoly alahady iny ihany mbola ka vavaka ataotsika na de efa dekôlina azy sika na de efa mpandray azy sika de iny le vavaka iny ihany tsy hoe ratsy akory iny tsy hoe diso fa ilazany hoe tokony misy fitombona ara-panahy ary tokony misy fitombona zay le efa tenenin'ny Paoly hoe afaka mindrononom-panahy dia tokony ho misy fitombona ara-panahy ka raha raintsika zatra n'ilay hoe mivavaka zany de mangatady zavatra fa tsy zay ihany azo atao zany tsy maninona Jesosy niteny hoe mangatady omena mety adiava de hita fa izao misy fotoana tokony ahafahantsika tena mandresy ny zavatsarotra ahafahantsika tena mandresy ny sy ananantsika hoe inona ny tianao hitondrana ny fiainako Andriamanitra na inona ny zavatra tena miandry azy izao mila manana fiainam-bavaka mitokana mivavaka ho Jesosy ao amin'ny efitrano mangingina miresaka ary tsy voatery hoe miteniteny be de be akory zay le monologue fa mangina mieritreritra ny fahatsaran'Andriamanitra mieritreritra zay nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainanao mieritreritra zay nataon'ny tompo tao amin'ny fiainanao mieritreritra koa zay tsy vitanao re afaka avika jereo ny asan'Andriamanitra de mino ny fitiavan'Andriamanitra avika jereo ny asan'Andriamanitra de meteza ho ampiasain'Andriamanitra vavolombelona avika jereo ny asan'Andriamanitra de matoki fa Andriamanitra miasa ho anao ivavaka sika tompo pasoranao zay anao ny amin'ny fitaoman'ny teninao anay andiny tena andinika ny fahatsaranao fitaoman'ny soratra masina amantatra ny sitraponao eo amin'ny fiainanay tsy amin'ny fahazarana fa amin'ny fiatona amin'ny azakazaka zao tontolo zao ka hamantaranay ny sitraponao hitafanay aminao mangina nokananay fotoana iresahana aminao tompo de vangio ny fonay vangio ny fanahinay tompo mba iorona ao aminao Andriamanitra ary tario amin'ny fanahinao masina zay mba hanana fanetretena fanafoana tena ka ahatsapa fa ny Andriamanitra edy Andriamanitra mahita anay miaino anay de ataovy iainanay ny fahatsaranao Andriamanitra am'izay rehetra andrasanao aminay ka tsy tanterakay de mamelany elokay am'izay mety ho nandrasan'ny namanay taminay koa ka tsy vitanay mamelany elokay fa ataovy manana fahadiovam-po sy fifaliana zay Jesosy diovy amin'ny ranao mba olona mahatsiaro ny fahatsaranao fa atao aminao zay hijery ny asanao Andriamanitra eo amin'ny fiainanay fa namela ny elokay ianao nanasitra ny aretinay ianao nanavitra ny ainy tsy hidina ny andavaka ianao nanarina famindram-po ny fiainanay ianao de ataovy miorona amin'ny fitiavana anao zahay da io tontolo andronay an'io Jesosy ho tontolo andro feno fiatanana sy fifaliana ary ny asan'ny tananay ataovy voninahitra ao saotra Jesosy amen